avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Jumina, Tiago, Jumina, orange, fraise et coco, si parfum maro isan-karazany. Jumina, Mina meterna. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Resy lahatra tanteraka ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika ny Madagasikara fa isan'ny antoka lehibe ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara ny fanomezana tohana sy ny fanampiana ireo tantsaha mpamokatra. Mila ampiana tosika ny sehatra tsy miankina hoy ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika nandritra ny fanokafana ny andian'ny faharoa tamin'ny Seos Summit Ocean Indian. Hiatrika fivoriana tsy ara-potoana ny solombam-bahoaka araka ny filan-kevitry ny Ministra Omaly, isan'ny lahadinika hodiniana mandritra izany ny fanoloran'ny Prime Ministra ny politika akapobe ny fanjakana. Ny fikaonandohan'ny mpanao gazety aloha no atao vao iroso amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fifidianana izay solotena azy eny anivon'ny CNI ny mpanao gazety raha ny faneho-kevitry ny mpanao gazety alohany manoloana ny fifidianana izay ho solotenan'izy ireo eny anivon'ny CNI. Maresaka iraisam-pirenena, olona 2.1 no namony ainy, 7.9 no naratra vokatry ny daroka bomba nataon'ny Israeliana tao Liban omaly. Marihana fa tsy nampiarin'ny Israely tamin'ny Liban ny fampitsarana ny ady amin'ny Iran mandritra ny 2 herinandro. Ny antsiprian'ireo no arahantsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao. Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy manaraka ny fampahalalam-baovaon'ny Ekolo TV amin'ny ity alina ity asainay ampanajana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ny matoan-dahatsoratra no ndeha anokafantsika izany. Resy lahatra tanteraka ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika ny Madagasikara amin'izao fa isan'ny antoka lehibe ho an'ny fampandrosoana any Madagasikara ny fanomezana tohana sy ny fanampiana ireo tantsaha izay mpamokatra. Mamono ny fiarina sy ny famokarana eto anatiny ny fanafarana be loatra ny entana avy any ivelany ka mila vahaolana mazava sy maty baika. Gaëtan Andriatsy Lavoery. Mbola iaran'ny sakana maro ny sehatra tsy miankina hoy ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika ny Madagasikara raha nandray fitenenana tamin'ny fanokafana ny Seos Summit enina amby 24 teny Ivandry ny maraina teo no amafisy ny tao anatin'izany fa mila fanavozana lehibe ny sehatra ny famokarana ary tsy rariny raha toka vokatra avy eto Madagasikara no tsy maintsy amoaham-bola afarana avy any ivelany indray. Amin'ny ankapobeny, olana roa lehibe no mitranga eto amintsika ao anatrehan'izany, ny tsy fampiny ny fototra fitrasa sy ny fanafarana vary be loatra avy any ivelany. Izany hoe mitotongana ny famokarana vary ato anatiny, vokatry ny fanafarana vary betsaka avy any ivelany. Mihena vokatra izay ny vidim-bary akotry avy amin'ireo tantsaha mpamokatra. Voatela akory izay ny tokona sy ny lanja sora-baventy ireo tantsaha mpamokatra tao Ambatondrazaka no ny fatiantoka ateraky ny fianan'ny vidim-bary. Tsy mifanaraka amin'ny vola lany tamin'ny fikarakarana sy mifamokarana natao ny vola azo amin'ny fivarotana ny vokatra hoy izy ireo ka mampiditra fatiantoka. Ireo tantsaha ireo izay ananan'ny banky vola be tamin'ny fikarakarana sy ny famokarana ireo vary ireo. Raha sina teny manokana, isan'ny sehatra stratejika iankinan'ny toe-karena sy ny fanjarian-tsakafo eto Madagasikara ny famokarana ato anatiny izay tsy mijanona amin'ny fambolena fotsiny ihany fa mihitatra amin'ny fiompiana sy ny famokarana asa tanana sy ny maro hafa. Tsy misy afa-tsy ny fampiroboroboana ny vokatry ny tantsaha sy ireo mpiompy no ahafahana manatratra ny fahavitantena ara-tsakafo eto Madagasikara. Maro anefa ny olana sedrainy ao anatrehan'izany ka nahatonga ireo tantsaha ho anjorom-bala tao anatin'ny taona maro. Izany hoe nijanona olana tao anatin'ny taona maro ny tsy fahampian'ny fitaovana sy ny reny vola toy ny zezika sy ny masomboly ho an'ireo tantsaha mpamokatra. Nijanona olana ary fiainana andavanandro ny tsy fandripahalemana sy ny faharatsiany lalana ka nampanandro sarotra ny fitaterana sy ny famoahana ny vokatra ary indrindra ny tsy fiseny ny fanaraha-maso akaiky avy amin'ny mpitondra fanjakana. Manga ny fotsiny ny fiovan'ny toetrandro sy ny vokadratsy aterak'izany eo amin'ny asa fiarina sy ny famokarana. Misakana ny fandrosoana ireo tantsaha izay 700 malagasy ireo olana voatanisy ireo.
izany hoe noho ny tsy fisiny ny eo ampelantanana sy ny tsy fahampiana tsy afaka mividy zezika sy masom-boly ny akamaroan'ireo tantsaha, tsy afaka mahazo tombony amin'ny famokarana ataony noho ny faratsiany lalana, any ka ireo mpanelanelana sy ireo mpijirika no mahazo tombony ao anatin'izany noho izy ireo manararaotra ireo tantsaha mpamokatra ka mividy ny vokatra araka izay itiavany azy, mifandraika amin'ny kajy izay efa napetrany mialoha hitadiavany tombotsoa manokana. Nanamafy ny filohan'ny fanavaozana ny maraina teo fa asongadina ny vita malagasy, hotoanana ireo mpandraharaha tanora mitondra tetikasa tsara ary hotoanana ihany koa ireo tantsaha mpamokatra. Andrasana ao anatin'izany ny fanatarana ny lalana, ny famahana ny olan'ny fitaterana, andrasana ny firosoana amin'ilay génie militaire izay sady ampandritany no hanamboatra lalana sy fototra fotrasa ilain'ny mponina sy ireo tantsaha eny ambanivohitra. Andrasana ny famokarana sy ny fitsinjarana zezika organika eto an-toerana fa tsy andry ny zezika avy any ivelany izay misedra olana amin'izao fotoana noho ny ady ao Moyen-Orient. Andrasana ihany koa ny fandraisana andraikitra avy amin'ireo tranobe ny tantsaha mpamokatra amin'ny fiarovana sy ny fiadiana izay ho tombotsoan'ireo tantsaha malagasy. Mila ampiana tosika ny sehatra tsy miankina hoy ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara androany nandritra ny fanokafana ny andiany faharoa amin'ny CO Summit Ocean Indian izay fionambe iray izay mampivondrona ireo mpandraharaha sy misehatra ara-toe-karena maro eto anivon'ny ranomasimbe Indian. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Mbola iaran'ny tsirariny sy sakana maro ny sehatra tsy miankina hoy ny filohan'ny fanavaozana nandritra ny fanokafana ny CO Summit Indian Ocean. Mampalahelo ny mahita fa na dia manan-karena amin'ny arena voajanahary aza ny firenena dia mbola miankina amin'ny fanafarana toy ny vary izay mahatratra 7 taona na isan-taona toany tamin'ny taona lasa, kanefa mitetina 500 tapitrisa dolara ny vola vahiny mivoaka izay tokony ho an'ny tantsaha. Makivo izy raha zavatra avy aty Madagasikara voahodina avy any ivelany no averina vidiana lafo eto antsika. Manampy ny sehatra tsy miankina mba androso araka izany ny fitondrana. Makivo ny mieritreritra hoe Madagasikara dia firenena lonaka sy midadasika nefa mbola manafatra vary hatrany amin'ny 7 taona. Makivo ny mieritreritra hoe hatreto ny arenantsika dia tsy mba mampanan-karena ny malagasy. Nampianarana isika amokatra ho an'ny hafa fa tsy amokatra ho antsika. Nampianarana isika amokatra ho an'ny fanondranana fa tsy amokatra sy amelona ny mpiarabelona antsika. Nampianarana isika hivarotra sy hanondrana akora fototra fa tsy hanombona izany mba ahazoana lanjam-bidy bebe kokoa. Hatramin'izao dia viditsika lafo izany toe-tsaina novolena sy nampianarana antsika izany. Ampizay. Anjarantsika ankehitriny ny manovan'izany tantara izany. Mila fiovana goavana eo amin'ny fomba fisaina sy ny fomba famokarana hoy ny filoha. Tokony asongadina ny vita malagasy ary amporisihana ny fanohanana ireo mpandraharaha sy ny tanora hitondra tetikasa raha ny nambarany. Tsy ny famatsim-bola ny mahaory hoy ny filoha fa ny fahasahiana. Vonina iara-iasa amin'ny sehatra tsy miankina ny fanjakana ka mpamatsy vola matanjaka no ilaina ho fampandrosoana ny toe-karena. Ho an'ireo vahiny maniry hanangana orinasa eto amintsika kosa misy ny fipetra mila petraka. Enjehina izay sehatra tsy miankina tsy miarakaraka amin'ny fanjakana ohatra. Zany zavatra zany anankiray aloha dia efa tsisy. Izay ny anankiray ny anjaranay zao dia manampy an'ireo mba handroso. Mialatsiny amin'ny teny vazaha ny accompagnement no ataonay mba handrosonjareo ahafahany mamorona asa ho an'ny tanorantsika. Fa raha tsisy an'ireo tsisy zany fanjakana mamorona asa zany ny famoronana asa dia ao amin'ny sehatra tsy miankina. Azo ifampiresahana daholo zay rehefa zavatra tokony hanampy le sehatra tsy miankina fa saingy kosa tsy hamono ny kitapom-bolam-panjakana. Indrindra amin'ny fotoana izay sarotra iainantsika zao zay mila ny ataontsika hoe ny fandraisana anjara ny sehatra tsy miankina mihitsy ny fanjakana amintsika miteny zao. Firenena mahery ny 120 eto Afrika sy Eropa ary Azia no mandray anjara amin'ny CO Summit Indian Ocean nandian'ny faharoa ity. Hetsika manana laza iraisam-pirenena, mampisongadina ny fampivoarana ny ahitao vaovao, ny fifampizarana hevitra ary ny fanolorana vahaolana mivaingana ho an'ny fampandrosoana ara-toe-karena. Mpandray anjara fitenenana iraisam-pirenena mihoatra ny 100 no andray anjara mandritra ny famelabelan-kevitra izay atao hoe amin'ny Novotel Larbi ao anatin'ny 2 andro misesy. Ny adevitra izay ifantoka amin'ny tontolon'ny fandrarana, ny indostria ary ny sehatra arabola.
tontolon'ny politika sy ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao tokony hatsaratra aloha ny fametrahana olona eny anivon'ny rafitra izay mikarakara ny fifidianana fa ny fanovana ny rafitra no imason'ny rehetra raha tiana ny anavao ny tontolon'ny fifidianana eto amintsika hoy ny komity mpanomana ny fanavaozana politika sy ny fifidianana na ny KMFP miainga eny fotony ny fanavaozana ny rafitra sy ny lalàna mahakasika ny fifidianana ka ny fikaonan-doham-pirenena hoy izy ireo no manapa-kevitra farany amin'izany. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay entiny rina fitiavana. Nampitovy fomba fijery ireo mpanao politika sy ny fiarahamonim-pirenena nandritra ny fankanin-kevitra mahakasika ny fifidianana sy ny politika androany ny ombon-kevitra ny rehetra fa mila diovina sy havaozana aloha ny rafitra mikarakara ny fifidianana, ny lalàna-mpifidianana ary ny lisitry ny mpifidy vao miroso amin'ny fifidianana afototry ny olana ny tsy fampiarana ny lalàna araka ny tokony ho isy fanovana rafitra no takiana amin'izao fanavaozan'izao ka tokony ahato aloha ny fanendrena mpikambana eo anivony biraomaritry ny seny raha tiana ny siny ny fanovana marina. Tsy misy mihitsy zany ny fampiarana an'le lalàna be deabe ane fa tsy misy zany zay. Izay ny tadiavintsika aloha zao le manavao hatrany foto maintsika aloha. Raha ny code électoral hitako ao zao dia lalàna dolodolo ny be deabe ao anatin'ny lisy fa ahoana ny ampiarana an'izay. Eo tsika zany zao ajanony aloha le fametrahana olona sy le fanendrinendrena olona amin'izao satria manjary miteraka olana indray ino mametraka an'le rafitra le seny mihitsy ane ny olana dia le olona fa maika hiditra ao anatin'ny lisy fa sitrany aindray aloha anaovana adalàna ao anatin'izay raha zay zany no etreretako azy dia ajanony io rafitra io aloha ny seny dia eo tsika zany manatsara aloha dia mba mitondra zavatra vaovao an'ny firenena. Namafy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera-panjakana misana ny fanavaozana fa lahara-pahamena amin'izao fotoana ny fanavaozana manontolo ny tontolo-pifidianana ny fankanin-kevitra ara-politika andraisana ny hevitry ny mpisehatra ara-pifidianana no entina ny amin'ny fikonan-dom-pirenena hanapahana ny fandrafetana mahakasika ny fanovana ny rafitra momba ny fifidianana sy ny politika. Lalalam-pifidianana ila avaozina satria marobe ny banga, marobe ny lesoka, marobe ny fanitsaka ary tsy voaharo ny lalam-pifidianana zany hoe tsy voaharo ny fenitra takiny ny lalam-pifidianana. Faharoa ny rafitra mpikarakara ny fifidianana dia maro ny lesoka ary ny pondofondo zareo zany nandritra n'izay folo taona nisiny io rafitra vaovao io tsy manana fahatokisana amin'io intsony ny vondron'olona maro eto amin'ny tany sy ny firenena. Fahatelo dia ny lisy-pifidianana izay natao hiaty ny zo-pifidianan'ny olombelona rehetra eto Madagasikara mananjoa amin'izany. Raha vao misy ny anankiray amin'ireo no mitongilana na tsy eo atoerana dia tsy misy masaka ny nandro. Mpisehatra avy amin'ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena mahery ny 200 no nandray anjara tamin'ity fankanin-kevitra momba ny politika sy ny fifidianana ity izay karakarain'ny komity mpanomana ny fanavaozana politika sy fifidianana na ny KMFP ny tontolon'ny fifidianana no ompana ny ady-hevitra androany raha toka hifantoka amin'ny tontolo politika ny dinika rahampitso mamarina ny fankanin-kevitra. Tanjona amin'izao ny ampitovy ny fomba fijery ny mpisehatra rehetra ahafana mametraka ny fanavaozana ny rafitra momba ny fifidianana sy ny politika. Lafomba vao mahakasika ny tontolon'ny solika amin'izao fotoana izao tsy maintsy mijery lalana ny fanjakana ahafahana mamantatra ny famatsiana solika ho zakan'ny fahefa-mividin'ny malagasy manoloana ny toedra raha samihafa izay misy afotofoto any ivelany ankehitriny tokony anana paikady mazava sy maharitra isorohana ny voka-dratsiny eo amin'ny toe-karena malagasy indrindra ny tsenan'ny fandrarana solika ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Tokony ametraka stratezika ahafahana maleo tena ialana amin'ny fiankinan-doha amin'ny fanafarana solika avy any ivelany sy ananana fahefa-mividy amin'ny solika ampiasaina eto an-toerana manoloana ny fahasairana ny malagasy ny fanjakana. Noho izany tokony atao vain-dohan-draharaha ny fijerena lalana sy paikady manoloana ny olana teraky ny fiovan'ny toe-draharaha any amin'ny firenena any ivelany. Ankehitriny iaraha malala fa misy ny fisondrotam-bidy amin'ny tsena iraisam-pirenena ary misy fiantraikany vatana amin'ny toe-karena malagasy. Tsy maintsy mijery lalana aloha tsika afahana zany mijery famatsiana solika zay tokony ho zaka amin'ny fahefa-mividy. Ny zavatra iarahantsika malala hoe ny aty amin'ny indostria zany aloha dia tena miatraika amin'ny vantana io aty amin'ny masokarena zany. Dikan'izay zany tsika tsy maintsy mitady tetika aloha hoe ahoana tokoa ny tokony ho atao
satria raha mifandehana io raha fahitana ny zava-mitranga manerana an'izao tontolo zao dia misy fisondrotam-bidy tena tsy toko tsy foroana mihitsy. Dikan'izay nefany ny efa mividitsika eto Madagasikara dia rahantsika malala fa mbola somary sahirantsika. Eo zany tsika no tsy maintsy mijery tsara hoe ahoana tokoa ny tokony ataontsika. Tsy maintsy tsika zany tokony mahavely tena, tsy miankina amin'ny any velany. Dia io zany no hijerevantsika n'izay lalana zay na fitrantrahana any amin'ireny solika vaventy reny, any amin'ny resaka hoe aty amin'ny énergie renouvelable zany na ny zavatra zany ahafahantsika mamelona ny tenantsika mba tsy hakinantsika aloha amin'ny any velany. Manana tombony ahafahana mifeny tsena eto amin'ny ranomasimbe indiana ny firenena malagasy noho ny fisian'ireo orinasa avy amin'ny nosy rahavavy. Hampitomboana ny fifandraisana sy ny fiarah-miasa eo amin'ny sehatra tsy miankina. Etsy ankilany, afaka miara-miasa tsy misy arakaraka ihany koa ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana. Midika izany fa tsy misy sakana tsy ahafahana misehatra sy mifeny tsena eto Madagasikara. Sy eo amin'ny 200 eo zany nisan'ny orinasa avy any amin'ny nosy rahavavy. Midika zany fa raha ty amin'ny sehatra tsy miankina dia vonona tokoa hiara-iasa satria tokony voafehantsika ity tsena ny ranomasimbe indiana ity. Araky ny hitantsika teo nefa dia latsaky ny 200 ihany no miainga avy eto amintsika maketo amintsika zany raha ranomasimbe indiana ny resahana. Dikan'izay zany tsika miaraka amin'ny fanjakana na fanjakana malagasy na fanjakana amin'ireo nosy rahavavy ireo mijery hoe inona tokoa no tokony ahafahana mampitombo an'izay fifandraisana zay. Ary raha nandeha ny première édition mandeha ty deuxième édition ty mbola maro ohatran'ireo ny olona ny dikan'izay tokony roso zany tsika amin'io lalana fifehezana ny tsenantsika eto. Manana vokatra afaka ahondrana ny ivelany ny firenena malagasy hampandrosoana ny lafiny ara-toe-karena hiatrehana ny fandraharana solika. Mila mandalina hevitra maro ahafahana mitrandraka sy mitady ny fiantraiken'ny firenena hamatsiana ny vokatra avy eto an-toerana. Manaraka izany, tokony atao mazava ihany koa ny vezivezen'ny olona sy ny entana eto anivon'ny ranomasimbe indiana. Tokony hipetraka ny fandaminana sy ny fifandraisana amin'ny alalan'ny fitaterana ny ranomasina sy anabakabaka toy ny sambo sy ny fiaramanidina, ialana amin'ny fiankinan-doha amin'ny hafa. Tontolo politika hiatrika fivoriana tsy ara-potoana ny solombavam-bahoaka araka ny tatitry ny filan-kevitra ho minisitra izay nitanterahana omaly. Isan'ny lahadinika hodiniana mandritra izany ny fanoloran'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta, ny politika ankapobeny ny fanjakana na ny PGE eo anivon'ny antenimieram-pirenena sy ny fandaniana ireo volavolan-dalàna hafa ao anatin'izany. Andeo rahantsika ny antsipriam-baovao makasika izay entiny tsiaro Rasoa Arvelo. Ny alatsinainy izao no anatanterana ny fivoriana tsy ara-potoana eny anivon'ny antenimieram-pirenena raha ny fampitambavao avy amin'ny solombavam-bahoaka nandray ny fampiatsona. Araky ny voalazan'ny lalàna 30 andro aorian'ny fanendrena ny praiminisitra sy ny gouvernemanta no tsy maintsy ampafantarina an'ireo parlementera ny politika akaben'ny fanjakana. Anton'izao fampiantsona fivoriana tsy ara-potoana izao. Tsy ho tafiditra ao anatin'izany ireo rarana be resaka toy ny fanadadiana parlementera sy ny ampamoaka samihafa raha ny fanamariana voaran'ireo solombavam-bahoaka. Andrasantsika hoe inona zany atsipirian'ny lahadinika voalazany anatin'ny fiantsona nandraisan'ny filan-kevitra minisitra fanapahan-kevitra. Raha vao tsy tafiditra ny anatin'ilay fiantsona dia tsy azo tanterahana mihitsy. Anelanelana vanim-potoana fivoriana ara-potoana tsika izao misy ilay fomba fiteny hoe vary mangatsika ny teo aloha tsy vita dia amin'io zany no amitana izay asa mbola tsy vita tamin'ny fivoriana ara-potoana farany teo na fanaovan-dalàna io na asa mbo miera hafa. Misy ny volavolan-dalàna avy amin'ny gouvernemanta izay tafidy tonga ihany koa anivon'ny biraony antenimieram-pirenena tao anelanelan'izay vanim-potoana izay anararotana an'io fivoriana tsy ara-potoana io ihany koa raha ny tokony ho izy mba tsy handrasana hoe hiandro ny fivoriana amin'ny volana me vao iroso anatrehan'ny antenimiera. Misy ihany koa ny tolo-dalàna avy amin'ny solombavam-bahoaka. Ankilany, sesilany ny fitakiany tanora amin'ny fandravana ny antenimieram-pirenena izay tapitra androany fepitoana 27 nomeny ireo tanora ireo. Eo anatrehan'izany, nilaza ny solombavam-bahoaka fa manaraka ny fanapahan-kevitra voalazan'ny HCC izy ireo. Tsika mifototra any amin'ilay fanapahan-kevitra navoaka ny HCC ny amin'ny fitantanana amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia efa nisy ny fanazavana nentin'ny tokony andraikitra ambony eto amin'ny firenena ny amin'ny hoe atraiza ny azo atao dia inona ny tsy azo atao mandritra n'izao vanim-potoana mampisy ny
fanavaozana ny fitantanandraraha ny firenena zay dia manajan'izay daholo ny rehetrarehetra raha tafiditra ao anatin'izay dia tanterahana rehefa tsy tafiditra ao anatin'izay dia miandro ny fiovandrafitra manaraka indray angambany. marina fa ity no fivoriana tsy ara-potoana voalohany taorian'ny fandraisan'ny fitondrana fanavaozana ny fahefana ny anteny miera-pirenena irery no hiatrika izany noho ny anteny mieran-dorona efa tapitra fotoam-piasana ny volana janoary lasa teo ankoatra ny politika akabe ny fanjakana isy ihany koa ireo volavolany dalàna hodiniana araka ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra Atrano Omaly ankilany raha ny ango-baovao ihany koa manambana ny hidina an-dalambe ireo tanora rehefa tsy nahazo valiny mikasika ny fitakiana fandravana ny anteny miera-pirenena sy ny RCC ary ny CENI andrasana ny mety hitranga raha-mipitso mikasika izay. Akoatra ny firaisamonim-pirenena na ny société civile izay manana olana amin'ny fanendrena izay hosolo tena ny eo anivon'ny CENI amin'izao fotoana izao dia manana olana ihany koa ny mpanao gazety. Manoloana izany ny fikaonandohan'ny mpanao gazety aloha no atao vao iroso amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fifidianana izay hosolo tena ny eo anivon'ny olafitry ny mpanao gazety eny amin'ny CENI raha ny faneho-kevitry ny mpanao gazety manoloana ny adevitra ifandroitana amin'izao fotoana izao. Tokony ajanona noho izany ny fifidianana raha-pitso hisolo tena ny mpanao gazety eny anivon'ny CENI hisorohana ny amin'ny fifidianana kitoto. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao makasika izay eto ny rina fitiavana. Miteraka resabe fitsikerana maro eo amin'ny samy mpanao gazety ny fikarakarany CTOGM ny fifidianana izay hisolo tena ny mpanao gazety eo anivon'ny CENI. Raha ny voalazany ny lalàna ny olafitry ny mpanao gazety irery ihany no afaka mikarakara ny fanendrena izany. Efa lany anefa amin'ny fiam-pitom-piasan'ny olafitra ka eo no mipetraka ny adevitra sy fanakianana manoloana ny fikarakarany CTOGM izay hisolo tena vonjimaika ny OGM ny fifidianana hisolo tena eo anivon'ny CENI. Mahabe resaka ireo mpifidy vaventy 270 handray anjara amin'ny fifidianana izay manjavozavo amin'ny mpanao gazety ny fomba ny fifidianana azy ireo hoy ny nambarany mpanao gazety ny tondra ny faneho-keviny. Ilay OGM mbola tsy tafapetraka dia tsy manana fototra hijoroana ve zany ilay fifidianana ho ataontsika. Mahabe resaka mantsy ny hoe 270 ny isany mpifidy fa iza marina namaritra an'ilay 270 fa maninona ny 270 maninona tsy 70 maninona tsy 270 maninona tsy 100 dia solo tena ny mpanao gazety nefa le izy dia misy mpanao gazety tsy mahalala na inona ao anatin'ilay raharaha asana hoe tara vaovao tokoa ve mpanao gazety sa hoe lasa sanatria ohatra ny hoe varibonatsindrana izy ity dia natao akifonofono ilay raharaha dia lasa niteraka olana ohatran'izao imasom-bahoaka ilay izy lasa sasany ny masom-bahoaka zany ny lamba malotontsika menakavy ka amiko tokony apetraka tsara mazava aloha andao aloha tsika ametraka ny hoe olafitra ny mpanao gazety ny birao dia rehefa ara-dalàna io dia zay tsika vao manolotra olona. Raha ny daty voatombo raha-pitso zomano anatanterahana ny fifidianana ka misa 9 ny kandida hifaninana amin'izany. Eo anatrehany ity raharaha ity sy tokony hiazakazaka aloha ny hanatanterahana ny fifidianana fa ny rafitry ny olafitra no apetraka hisorohana ny amin'ny kitoto sy ny olana mety hitranga. Raha marina aloha zany dia tokony hoe ajanona kely aloha zany aloha fangamo hoe tsy mahazo ajanona mihitsy kosa ilay izy jereo nge na ny Sénat azy ny Sénat nge zao efa tapitra ny fiam-pitom-piasany dia mitovitovy amin'io zany ny antsika ka nahoana moa ny antsika no atao ohatr' zany ka so sanatria lasa kitotoa ilay izy tsy maninona nge izy mbola ho atao ihany ane io fa andao aloha tsy tena maika be loatra tsika maninona moa raha miandry ny fikaonan-doam-pirenena raha hoe mbola hitoy ve ny asan'ny CENI sa tsy hitoy intsony dia raha ohatra tsika ka te ho tsara sary ny mpanao gazety eo mason'ny malagasy iray manontolo dia andaontsika mime ohatra ary andaontsika mba mime ohatra mba ho fakatahaka satria marina tokoa fa tsika nge anisany mba miresaka ihany an'ireo zavatra tsy mety eto amin'ny firenena ka nahoana moa tsika nanao zavatra tsy mety tsy aivina efa nitrangana ny olana momba ity fifidianana ity izay hisolo tena ny mpanao gazety eo anivon'ny CENI ity ny taona 2024 nisy ny fifidianana nataon'ny OGM efa lany fiam-pitom-piasana tamin'izany ka nanolorany olona iray. Andro maromaro taty aoriana nofoanana indray ny voka-pifidianana io ka nisy indray ny fifidianana vaovao no karakarain'ny OGM vaovao izay nifidianana olona vaovao nandrafitra ny bromaritry ny CENI farany teo izay efa nametra pialana. Raha ny fanazavana azo tamin'ny CTOGM efa nisy ny fampiasana mpanao gazety na afahan'izy ireo nametraka ny lamina amin'izao fikarakarana ny fifidianana hisolo tena eo anivon'ny CENI izao. Andrasana araka izany ny toyiny na iemotra amin'ny ora farany na ho totosaina rampitso ihany ity fifidianana ity.
andrasantsika zany rapitsy hoe inona ny zavatra hitranga manoloana ny toyany ity raharaha ity fa tontolony nivarotra nosokafana androany teny andrefanambojana ary ny magazay faharoapolo ny Cosmos Madagasikara izay natokana ho an'ireo secteur motorisé. Misy ihany koa ny fihenam-bidy 500 isanjato eny an-toerana. Andeha ho rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany teto andrefanambojana ny magazin faharoapolo ny Cosmos Madagasikara. Nanomboka androany ihany koa ary aritra 3 andro ny fihenam-bidy 500 isanjato amin'ireo entana voafantina ao an-toerana. Ty magasin ty dia tena watokana ho an'ireo secteur motorisé, zany hoe hitantsika ty ny 2 roues, ny 3 roues, ny tricycle, ny 4 roues ihany koa, zany hoe hitanareo ato amin'ity magasin ty. Ary ireo entana izay fahafantaranareo ny magasin Cosmos koa hitanareo ato amin'ity magasin ty any amin'ny étage faharoa ahitantsika ireo karazana meuble, décoration, ny électroménager sy ireo entana maro isan-karazany. Dia ny tena androany misy ny promotion hatramin'ny 500 isanjato amin'ireo entana voafantina. Zany hoe manomboka androany fa 7 fa 10 fa 11 ny volana avril ity izay promotion 50% izay. Dia araka ny fantatsika moa ny magasin Cosmos dia mihitatra foana manerana ny Madagasikara, zany hoe tena hoe manakaiky an'ireo mpanjifa izahay, zany hoe tena hoe proximité ny tena tanjonay ihany koa fidélizena ireo client anay ihany koa amin'ireo karazana hetsika izay ataonay toy ny tombola maro isan-karazany izay fahitantsika ato amin'ny Cosmos Madagasikara. Ary izahay ihany koa dia afaka manao mividy kelikely amin'ny alalan'ny vente crédit mirindra ianareo izay te hividy entana ato amin'ny Cosmos Madagasikara, zany hoe ahafahanareo mividy kelikely hatramin'ny 3 volana. Ary ny entana rehetra ihany koa marque original ary misy ny service après vente, misy ihany koa ny garantie hatramin'ny 2 taona. Tsy aivina, efa mihoatra ny 900 ireo mpiara-miasa amin'ny Cosmos Madagasikara manerana ny nosy amin'izao fotoana, ary misy savalo ireo magasin eto Antananarivo renivohitra, miampy ireo magasin 20 any amin'ny faritra. Mbola ho avy ny fisokafana magasin manaraka raha ny fanazavana, ho fanomezana fahafahampon'ny mpanjifa sy anakaiky kokoa hatrany azy ireo. Tontolon'ny fahasalamana sy ny fivarotana fanafody hamafisina ny fanofanana sy ny fiarah-miasa eto amin'ny ranomasimbe indiana hoy ny ho lavitry ny farmasianina raha nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fionam-be fa 1/30 teny Ivato ny marana teo. Ho hamafisina ihany koa ny fampiofanana sy ny fahampahafantarana hoy ny filohan'ny dépôt des médicaments izay iroso amin'ny fionam-be ny fa 13 sy ny fa 14 ny volana aprily ho avy izao. Andeha ho rahantsika ny antsipriam-baovao makasika izay etiny Gaëtan Andriatsylavoeratra. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ary toeram-pitso ny fionam-be fa 1/30 ny ho lavitry ny farmasia eto amin'ny ranomasimbe indiana izay miompana amin'ny fahasalamana sy ny fanjari-tsakafo. Tanjon'ny hetsika dia fiarah-miasa, fampitomboana ny fiarah-miasa eo amin'ireo farmasianina sy ny professionnel de santé eto Madagasikara sy eto amin'ny ranomasimbe indiana. Dia eo ihany koa ny fiofanana, fanamafisana ny fiofanana amin'ireo ny fiofanana amitohiny an'ireo professionnel de santé rehetra ireo mba ahafahana manome fahafahampo ny vahoaka rehefa. Isan'ny mandray anjara amin'izany ankoatran'ny Madagasikara, Comore, Maurice sy La Réunion amin'ny alalan'ireo siantifika fantadaza isan-tsehatra. Tantona ny anatsarana ny tontolon'ny farmasia sy ny fanovana ny fomba fijery amin'ny tontolon'ny fahasalamam-bahoaka. Ankoatra izay, iroso amin'ny fivoriam-be isan-taona ihany koa ireo dépôt des médicaments eto amintsika ny 17 sy ny 18 avril ho avy izao izay ahitana mpandray anjara mihoatra ny 10 manerana ny nosy. Tanjona nanomezana torolalana, fampiofanana ireo mpisehatra rehetra manoloana ny fiovan'ny tontolon'ny fahasalamana manerana izao tontolo izao sy eto amintsika. Ny fanafody sy ny fahasalamana izay rafitra miaina araka ny fanazavana ka tokony fanaraka amin'izay fepetra raisina ny fahaiza-manao n'ireo mpisehatra aminy. Tena mivoatra araka teneniko teo hoe rafitra miaina izy io, ny fanafody misy foana ny vaovao, misy foana ihany koa ny na dia atao hoe raha ny ohatra fotsiny nendran-dratsako zao zavatra vaovao zany mety tsy dia tena mbola fantatry ny any ambany vohatra loatra, tsara ihany koa mba mety hojerena hoe inona no atao, inona ny fepetra satria ireo dépôt de médicaments ireo zany dia
amin'ny hoe rafitra mikirakira sy anjifany vahoaka malagasy ny fanafody maninjara dia afaka mba mety mapita na manome zavatra kely tsara ho fantatra amin'ireo olona izay tonga mividy sy maninjara eo amin'ny toerana misy azy. Tsy maintsy miatrika fampiofanana eny amin'ny INSPC na ny Institut National de Santé Publique et Communautaire avokoa izay dépôt de médicaments isokatra manerana ny nosy. Ary tsy maintsy omena fiofanana isan-taona ihany koa ireo dépôt de médicaments manodidina ny 500 efa misy eto amintsika amin'izao fotoana. Dia iny lafy mbavao makasika ny fahasalamana iny ihany koa no antsika mamarina ny tapany voaloha antsika misety vetivety ato anatin'ny doka epitantsika ny anatin'ny tapany faharoa mbola maro ireo vaovao mahaliana antsika hoentinao anatin'ny tapany faharoa manasanao tsy saraka amin'ny vaovao ny Cool TV. Itanao pivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C Jumina ni goût tegna naturel tsy pirate fa tegna réel parfum orange fraise et coco sim parfum maro isan-karazany Jumina avy roche alle tegna top Jumina mety amina. Salama tompoko tonga soa tamin'ny Pegasus zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosy na ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azy safidianana tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao conseil anakanapena mety boena gilet de sauvetage ary mbola misy tapis masolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza mataty soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandrina ary isolant thermique ilay mampangatsiatsika ny atitrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varaliana fa misy refzetiny. Ça y est, on l'a fait. Avec Yass et moi, t'as enfin tous tes kiffs sur une super app. La seule appli de Mada qui t'ouvre monde du digital. Profite à fond de Netflix, tes musiques, tes jeux mobiles, Zeti, Quizzacaf, tes sites d'achat et bien plus. Depuis ton smartphone, ta super app Yass et moi t'attend. Télécharge-la vite sur App Store ou Play Store. Yes. Dia mbola terina trano ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao amin'ny ity hariva ity. Anomboantsika izany ny Any Toamasina natomboka aritra 3 volana ny enrôlement biométrique ao Toamasina izay renivohitra ny faritra Atsinanana. Dingana lehibe ho an'ny faritra sy ny firenena izany ahazona ny isam-batan'olona ny larina tokana famantarana tsy hitovizana amin'ny hafa na ny identité. Andeha rahantsika ny antsipriam-baovao makasika izay etiny Brudo Raseta. Taorin'ny andrana natao teto Antananarivo renivohitra tonga ao an-drenivohitry ny faritra Atsinanana ankehitriny ny fisoratana anarana biometrika izaho tokana. Dingana lehibe ho an'ny firenena sy ho an'ny mponina ao Toamasina izany. Tanjona ny ahazon'ny isam-batan'olona ny larana tokana famantarana izay tsy hitovizany amin'ny hafa. Azontsika lazaina hoe dingana vaovao eo amin'ny fiainan'ny firenena zany izy ity satria ny olona feno 20 taona ny mihoatra amin'ity taona 2024 ity no hanomboantsika an'io fisoratana anarana biometrika io. Mazava ho azy fa ho alaina ny empreinte digitale zany na ny lavitondro ny olom-pirenena tsirairay avy ohatran'izay koa ny sarin'ny endriny ary ny sarin'ny anak'Andriamasina na ny atimasina izy tsika ireo zavatra ireo ampinan'ny mombamomba azy efa mahazatra antsika tahaka ny anarana sy ny fanampinanarana ny karapanondrom-pirenena ny adresy
ary ny daty sy ny toerana naterahana dia ireo zany no mandrafitra ny maha izy azy ny olona tsirairay avy ka amin'izay fotoan'izay a dia ahazo laharana tokana amin'ny fahiziny izy ireo na le ataontsika hoe numéro unique d'identité zany a d'identification a mba ahafahana manavaka ny olona tsirairay amin'ny olona hafa. Tombony lehibe ny fisian'ity rafitra vaovao ity, manamora ny fikirakirana ny antota taratasy, mampiena ny osoka sy ny kolikoly ary indrindra manafoana ny angona diso amin'ny antotanisa momba ny mponina. Aritra 3 volana ny fanatanterahana ity fitsoratana anarana biometrika eto Toamasina ity ka ny tanàna ny rehetra hoy ny tompona andraikitra. Mitaraina kosa ireo mpivarotra amoron-dalana ao amin'ny faritra Skama ao an-tampon-tanàna ny Toliarao amin'izao fotoana izao taorian'ny fanesoran'ny commune azy ireo androany maraina voalazan'izy ireo fa tsy mbola nomena toerana hafa izay asolo ny toerana izy ireo ka mitakiny mba hijerena akaiky ny zava-misy iainan'izy ireo. Bonoma Elizeny mitondra ny antsipriam-baovao mahakasika izay. Miovy eny antenatena ny drafitra sy ny planin'ny lalana ho atao ao Antanambo Toamasina raha ny fitarainan'ireo mponina. Efa naseho ny voakasika rehetra tany ampiandohana ny trano oravaina izay tafiditra ao anatin'ny faritry ny lalana fa tsy arak'izay indray ny zava-misy ankehitriny. Dia fanazava aminay le hoe fagnamboaran-jareo ananjy hoe heriny aketo nitsipika efa misy markage nataon-jareo. Dia tafarataritra ndraiky zany zareo nanomboky niany andravarava le tragnon'olo amin'ny tragno vato aby reo amin'itsiny aminay aty teto. Dia hoe tsy maintsy miala neny sinoa io. Hoe azo matahotra ozy zareo nareo niany, azo matahotra nareo fa tsy maintsy miala la koziny sinoa io. Dia miegna le alagna aminareo avy andagniny avy ambadika ary. Dia tendraka tonga tampony signaleny gardiagnany zany sinoa io dia tonga. Dia fampiresaka aminjareo antakotakona ambadimbadiky tragnonjareo tagny. Ela zareo tagny avy teo tendraka miova hevitra tampoka ndraiky zareo tonga dia le sinoa mihitsy nagnatao piqué hoe heriny aketo dia tsy ekeny alagna zany le nenanjy. Dia naisika aminay agny koa zany le raha. Mahagaga nefa vetana makoly izy ohatrany mahitsy ihany le fandehan'le lalagna tonga eto le izy avily amin'ny miala n'ity tragno raika ty kato avily amin'ny tsy mahay makabe ary le raha mandrava tragnon'olo maro nefa misy efa markage napetraky ny kolasy to amin'le idiragna lalana ty zay zany mahatonga any mitaraigna amin'le izy. Tsy manohitra ny fanamboaran-dalana ireo tokantrano manodidina ny 300 voakasika ity fandrotarana ity raha ny faneho-kevitra hatrany na izany tsy tokony hisy iangarana amin'izay asa ho tanterahana izay. Le madinika zany foretiny satria tsy hisy vola atosika kanefa marina hoe mila fandrosoana eto fa ahoana zany le tsy manambola avily ny lala zay nenahy ny tena apetrako aminareo maire magnanaova raha mahitsy fa aza vilivily. Le vola kilasonay zay mitsara makely androany sy narpisy ny tetava dia le vola kilasy nambarana le ravany cyclone dia tonga indray hoe ravarandray le trano zay tsy misakana fampandrosoana fa tonga mba mijery fotsiny le olo ambony hoe ahoana zany rehetra olony reto hoe mba misy tsinjovana ve reto raha trano reto fa misy fitiavana tavan'olona hoe ry ravana disy ravana zay mampaleranay kosa aloha le izy. Ny antso sy nangatam-panazavana tamin'ny ben'ny tanàna sy ny tompona andraikitra eo anivon'ny fiadinan'ny tanànan'ny Toamasina ny mpanao gazety fa tsy nahazo fanazavana momba ity tranga ity. Andrasana araka izany ny toy ny raharaha. Mahakasika ny raharaha izay tombo sy ala tamin'ny fandrotanana trano tao Toamasina iny raharaha iny fa raha ny tao Toliara kosa dia araka ny efa nolazaina teo dia mitaraina ireo mpivarotra amoron-dalana ao amin'ny faritra Skama ao an-tampon-tanàna ny Toliarao amin'izao fotoana izao taorian'ny fanesoran'ny commune azy ireo androany maraina izay voalazan'izy ireo fa mbola tsy nomena toerana hafa solo azy ireo. Neo raha antsika ny antsipriam-baovao mety ny Bonoma Elize. Misedra fahasahiranana ankehitriny ireo mpivarotra manodidina ny bazary Skama araka ny fitarainana voaray. Raha ny fanazavan'izy ireo efa nahazo fampandrenesana izy ireo omaly milaza fa tsy maintsy miala sy tsy mahazo mivarotra intsony amin'ny toerana io. Voagejigejy sanandro fa indrindra zahay mpivarotra Safia ao bazary Skama raha toy tsy injaiky fa sanandro matetika atao anay. Io toerana io moa toera fa za tsy velomanay amelomanay ty vatanay ty valinay amin'ny tiananay. Nefa tseriky zahay tsy misy fitsinjovanay, tsy misy firaharahanay. Fa avy dia sakisaky tia fanjakana hanao anay io teo hoe misangana nareo miala avy dia miala anjoananjoany fa farana anjoana marotanao fa tsy mamarotsy nareo hamaray. Zahay marotsy barahazo zahay ato nangalaka entan'olo maro nala zahay maleha hariva hoe miala ato nareo hamaray. Tsy misy ty toera hisy anay mijaly zahay henany zao entanay nalanay mindaty ampany henany zao. Nefa zahay mandoa haba
zahay mamafa malio bomandoa jala koa zahay amin'ny fako neny na ra zahay ny maray natao roa kadika zay mpamarotsy balahazo nongaha tialonay fa zahay mitao entanay nongaha tialonay atao anatiny tôbily io ao nandeha zay amin'ny commune agny mangalaka azy mandoa jala rayaly aia rayaly io hitanay satria zay tsy namarotsy le ny maray manoloana izany miantso ny tompona andraikitra maefa ireo mpivarotra mba handray fepetra haingana sy hijery ankaiky ny fahasairanana mianjady amin'izy ireo ilandro zanay fa hivarotena melomanay nany amin'ny valinay ireo fa naha mitsongo vo mihina anandroany toy zay halanjozy jiny onjareo so fa maro mpivarotra sanak'izao mitombo anisa eny amin'ny sisindala fa tsy maintsy manofa ny toeram-panjakana zahay manofa zahay mahavoaloha ny hofany mahagaganay ny fampihelengelenanay sanisanandro ka miangavy anareo mpitondra fanjakana indrindra minisy ny ponina tena angatahanay ijoro anay eto mba jareo ankaiky zahay lahy fa sanandro toy anakay anany zao hihantony fianarany satria tsy mahavoaloko alazy rahay laha voate tsy mamarotsy rahay reniny ka lafa tsy magnano amizay ma le rahay avy mipijalianay tsy faragnany anakay reo hangalatsy zay amizay angatahinay anareo ora mandreny sy ny baba mangataky rahay vahoaka lay mpamarotsy voamaina amin'ny lalavatogny ameonareo toera rahay fa rahay tsy manatoera hisy anay zay angatahinay aminareo lahy ankoatra izay mitaky ihany koa ireo mpivarotra ny anatsarana ny fotodrafitrasa ao amin'ny bazary skama andrasana kosa ny fanazavana ofisialy avy amin'ny komina ambony vohitra Toliara momba izao fanesorana ireo mpivarotra izao lafomba vao makasika ny tsena izay hatrany ho amafisina hatrany ny fepetra amin'ny fanaramaso ny vidin'ny entana ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro isoroana izay mety fanararaotana amin'izao fikorotana ny famatsiana solika eto antoerana izao mifanolotanana amin'ny ministera tompony andraikitra sy ireo mpiaro ny azon'ny mpanjifa amin'izao fotoana izao andeha rahantsika ny antsipriam-baovao mahakasika izay nametraka paikady amin'ny fanaramaso sy atriana ny mety ho fiakaran'ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa sy ny ministeran'ny varotra tao anatin'ny lahadinika natao ahafahana mijery sy mitsinjo ny mpanjifa malagasy nisy ny fidinana antsehatra ny arana tamin'ny ministera sy ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa eny amin'ny tsena hitsiriana ny fisondrotana na ny fiovan'ny vidin'ny entana ahafahana mifehy azy sy ialana amin'ny fitaraina ny mpanjifa efa nisy ny fepetra andraisan'ny fanjakana na dia atao hoe tsy mbola voakasika amin'ny vatana ary tsika hatreto fa efa nisy zany amin'ny fepetra ahafahana mba mijery hoe inona ny ahafahana mitsinjo ny vahoaka mpanjifa malagasy tao anatin'izany sehatra izany indrindra no efa niarahan'ny ministeran'ny varotra izay mpiamanokana ny mpiarony sy ny mpanjifa ny fampidinika niaraka tamin'ny ramatoa minisitra ahafahana mifeha ny vidin'entana mba tsisy fetraika ny tafahoatra eo amin'ny mpanjifa malagasy isan'ny tamin'izany ohatra ny efa nisy vidinana antsehatra niarana tamin'ny ministera mivarotra nijery an'izay fisondrotana na ny fiovaovan'ny vidin'entana izay mba ahafahana mifehy azy ny vidin'entana amin'ny ankapobeny na ny fimenomenoma ny tatsaha amin'ny sehatra mivary niarana fampidinika daholo zany efa ny antisipena dia melo ialana amin'izay mety ho problème atrehan'ny mpanjifa malagasy eo anatin'izay misy ny sazy ampiarina amin'ny mpandika lalàna mifehy ny varotra ary efa nisy ihany koa ny fampiatsona natao tamin'ireo mpivarotra manararoatra mampiakatra ny vidin'ny entana sy ireo mpivarotra entana efa simba sy lany daty ampiarahana amin'ny entana tsy mbola simba ilaina amin'ny fiainana andavanandro araka izany entanina ny mpivarotra rehetra ametraka ny vidin'ny entana ho hitan'ny mpanjifa entanina ireo mpanjifa malagasy hijery sy anaramaso ny entana amidy sy jifaina eny an-tsena sazy dia mipetraka iny amin'ny satria ao amin'ny resaka varotra dia misy ny lalàna mifehy amin'ny varotra ka isan'ny efa nanaovana fidinana ary nisy efa fampiatsoana raha natao tamin'izay olona nanao ny tsy mety teo amin'izay sehatra mivarotra izay isan'izany fotsiny ohatra tamin'ny fidinana tamin'ny herinandro zao izay nahitantsika fa misy ireo manararoatra mivarotra vary simba fangaro amin'ny vary tsara misy manararoatra amin'ny vary efa loa mbola fangaro any amin'ny vary tsara dia misy sasy nampiarina tamin'ireny olona izay tratra nanao an'ireny fandikan-dalàna ireny ary eo ihany koa dia efa nentanana ny mpivarotra rehetrarehetra mba hametaka ny vidin'entana ho hita amin'ny besony maro ahafahan'ny besony maro misafidy tsara hoe ary mahafantatra hoe ohatrinona marina moa zany ny tokony ho vidin'ity entana anankiray ity ary toy izay ihany koa anentanana ny mpanjifa malagasy amin'ny fanarahamaso an'ireny vidin'entana ireny ihany koa sy ny indrindraindrindra ny resaka date de péremption satria amin'ny ankamaroany fotoana le fotoana mampisy ny crise ohatr'izao indrindra no amoahany reny mpivarotra ireny na mpamongady zany ny entana efa lany datsy jaivina efa nisy ny fanarahamaso ny vidin'ny entana amin'ny fotoana tsy ampozina eny amin'ny tsena
ataon'ny ministera ny varitra sy ireo mpiariny zon'ny mpanjifa ho fitazomana trany ireo fepetra sy fiarovana ny zon'ny mpanjifa malagasy manoloana ny fiovany ny toedra raha misy eto amin'ny firenena. Fa ho tanterana ny fa 420 hatramin'ny fa 420 ny volana aprily izao eny amin'ny kianja-bary Mahamasina ny andiany faharoa amin'ny salon du digital et de l'innovation de l'océan Indien hetsika natao hampivondronana ireo mpisehatra rehetra amin'ny fampivoarana ny teknôlôjia vaovao sy ny digital ho ny mpikarakara. 3,000 ariary ny vidim-pidirana raha toa ka 2,000 ariary izany ho an'ireo mpianatra. Isan'ny mpanohana sy mpandray anjara mandritra izany moa ny Asy Madagasikara izay hitondra ny vokatra na ahafantarana azy mifanaraka amin'ity hetsika ity. Fanampim-panazavana mahakasika izay. Afantatra indray zany manana zany misy zany teknôlôjia zany eto Madagasikara eo amin'ny lafiny numerika io amin'ny resaka internet io dia mito abao zany zay zavatra rehetra zay sady sehatra io zany mahafahan'ny mpisehatra rehetra zao mampafantatra ny produit zany na service io anisanatsirany avy zany zay hoe misy exposition misy ny démonstration zany dia misy kokoa test. Dia ohatr'izay koa zao ilay resahan'ny Asy Madagasikara teo zao raha hoe ny présence amin'izany fotsiny zao ny resahantsika izay tena hoe efa panafricaine zany misy any Afrika misy eto amin'ny océan Indien izay tena hoe miezaka zany zareo mampivelatra sy mampiroborobo ny izay fifandraisan-davitra izay mba ho ataontsika hoe accessible kokoa zany ho an'ny malagasy rehetra. Tahaka ny mahazatra ireto indray ireo vaovao isan'ny songadina izay nitsongaina tao anatin'ny pejy ny vaovao ny Cool TV ho an'ny androany. Fifanarahana mitentina 420 miliara ariary famatsim-bola tsy averina izay vita sonita amin'ny volana martsa lasa teo no atolotry ny gouvernemanta japonais amin'ny alalany JICA anorenana sous-station roa vaovao Toamasina voaloha sy Toamasina faharoa manoloana ny fahaterany fototrafitra miteraka vahatam-panjiro. Anampy izany izy ohatra mitatitra herinaratra mahery vaika mirefy 3.5 kilometatra eo anelanelany Toamasina voalohany sy Toamasina faharoa. Totosandroany kosa ny fifanaovan-tsony ny fiara-miasa eo amin'ny orinasa Jirama tamin'ny alalan'ny tale Jeneraly Rasolomanana Ajatina sy ny kabinetra ivondronan'ireo consultant japonais izay raiasa amin'ny fanaovana ny antso tolobidy. Ny volana septambra izao no vinavinaina isafidianana ny orinasa ka orin'izay no anomboka ny asa. Tafiakatra trany amin'ny R1,00 ny kilaony karaoty R2,00 ny kilaony haricot vert ao Mahajanga taoriny fahavitan'ny fetin'ny Pasika raha ny hita tao amin'ny bazary Tsaramandroso. Araky ny fanazavan'ireo mpivarotra dia vokatra tsy fahampiany entana avy amin'ny mpamatsy sy ny fahatarany fitanterana no antony mahatonga izany fiakarana tampoka izany. Androany tokony tamin'ny 10 ora maraina rehefa nanomboka ny tratsikelikely ny entan'ireo mpivarotra sasany dia ny hena indray ny vidiny ka tafidina teo anelanelany 7,000 sy 7,000 ariary ny kilaon'ireo entana. Ankoatr'izay mbola hita ny fiovaovany ny vidin'ny legioma hafa 9,000 ariary ny laisoa, 10,000 ariary ny sosety ary 4,000 ariary ny zanak'ofy. Amin'ny ankabeny tsy ampy ny famatsiana legioma eny an-tsena ka mitoy ny fitandraina ireo mpanjifa manoloana ny fahasarotany fahazoana entana sy ny fiovaovany ny vidiny. Mitaky ny rariny sy ny entsin'ireo mponina ravena trano ao Tanambao-5 Toamasina. Misy trano teratany vahiny iray voakasiky ny fanokafan-dalana ataon'ny commune ambanivohitra Toamasina notsony ravaina fa nahodina avy any amin'ny trano ireo tsy tokony ho ravaina ilay lalana. Amaloana izany mitaky fangaraharaina sy fitoviana amin'ny fanokafana io lalana vaovao taon'ny commune ireo vahoaka tsy manohitra ny fampandrosoana izy ireo saingy misy ny antso avo mba tsy hisiny ny tsindry azo lena ahoy ny fitarainan'izy ireo. Ny trangana savorovory tao Marifinaritra Antala nitondra fanazavana ny solombavambahoaka ny Andala manoloana ny zava-misy eny an-toerana amin'izao fotoana izao taoriny fionana tamin'ireo vahoaka sy ireo tompon'andraikitra isantsokajiny nanaovana fanadihadiana. Nambarana tamin'izany fa famaly tamin'ireo namany zandary iray nitondra basy nanao fanamiana siviny tao anaty fandihizana tao amin'ny Marifinaritra rehefa nisotrosotro kamamo. Nandeha nivoaka ny toeram-pandihizana izy ireo avy eo ka tany no nahaveriny basy raha ny fanazavana. Taorin'izay tonga ny zandary namany ka nisambotra olona ampolony izay sendrasy teny ary nentina tany Antala. Izany no voadarika ireto olona ireto ka maro ny vola ka sy tapatanana ary nisy ny namony ihany raha ny fanazavana trany.
nilaza moa ireo zandary fa tsy mamy io naman'izy ireo io rehefa nanontaniany nisy olombavambahoaka nantalahy raha toka nisy vavolombelona laza fa mamy ilay zandary nanaribasy nentiny fianakaviana ny teny tanàna ny razan'ilay tovolahy nambony iainy noho ny daroka mialohany nitondrana azy any amin'ny fasan-drazany fototry ny olana ao an-talaraka izany ny tsy fahitana io basy verio amin'izao fotoana izao akoatry ny herisetra ataon'ny mpitandro filaminana ka handrasana ny fivoarany toetra raha any antoerana dia iny ihany koa ary tompoko lahy sy tompoko vavy no antsika manakatona ny filazana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity isaorana sy ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafa roa amin'ny manaraka indray veloma tompoko mety amina nanolotra ho anao teo ny vaovao salama tompoko tonga soe tamin'ny Pegasus e zay a dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voanja fiafy vous a présenté ny vaovao avec Yassi. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.